Nindora maraina vitany ankitsapaka amin'ny fitenenana eto amin'ny ORTM izany hoe ao amin'ny Radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy efa voninao ny antsipirian'izay ka aloha tonga dia hoarahantsika vetrany miaraka amin'ny Jean Merambelson sy Lanto Rabe Mananjara. Vita androany zany ny fitsinjarana ny fitenenana ho an'ny komity miandany amin'ny fankasika sy ny komity miandany amin'ny fandanina ny tsia mikasika ny ainao manjery mpanjakana ny tranganjavatra nisy dia ny komity miandany amin'ny fampandanina ny tsia no manomboka rahampitso ary ny komity miandany amin'ny fampandanina ny eny no manarak'izay amin'ny lahady dia zay tranganjavatra zay foana zany no hitranga mandra-pahavitany fampelezan-kevitra amin'ny 9 Novambra amin'ny 9 maraina. Ny zavatra rarin'ny senia dia mba andeha ao anatin'ny fanajana sy ao anatin'ny fanajana ny lalàna manan-kery ny fampelezan-kevitra zay ataon'ny besin'ny maro mba hidirantsika ankitsipo ao anatin'ny repoblika fahaefatra. Efa ity eto ampelantanantsika ity ihany koa zany ny prototype angano fomba ilazako azy mahazafady mampiasa teny baiko amin'ilay bulletin unique zay ho ampiasaitsika. Ity ambony zany ho an'izay ampandaniny eny ary ity ambany zany ho an'izay ampandaniny tsia. Dia tahakahaka an'izao no fipetrany mbola hiditra lalindalina kokoa motsika amin'ny fanazavana anytony zavatra tony any amin'ny vohitra sy any amin'ny olona rehetrarehetra any. Mirary koa zany zahay raha mirary mba hizotra amin'ny araky ny tokony ho izy ny fifidianana ary mampanome fampanantenany zahay fa hiezaka arak'izay azo atao hiantoka fifidianana madio sy mangarahara mba hidirantsika ao anatin'ny repoblika fahaefatra. Raikitra ary ny ankitsapaka na tirage au sort ingahampiaratsiranana no nampisanina izany ny tsia no voarainy. Adihevitra be ny fandalovana eto amin'ny TVM sy ny RNM rariny ary ranomena fitenenana manokana ny tale generaly ny ORTM Johary Ravoajanahary manazava ny saim-bahoaka. 10 minitra isan'andro mifandimby ny komity mpanoana ny eny sy ny komity mpanoana ny tsia ao anivon'ny RNM sy TVM ka ao anivon'ny RNM dia amin'ny 7 latsaka fahatelony ka hatramin'ny 7 latsaka fahefany no andefasana azy dia averina ny ampitso maraina amin'ny fitora sasany iny 10 minitra iny zany. Ao amin'ny TVM dia amin'ny 20 ka hatramin'ny 25 alina no mandeha ilay 10 minitra ny komity mpanoana dia averina ny ampitso amin'ny 7 latsaka 5 ka hatramin'ny 7 ora ny maraina. Zay zany le fambaminana amin'ilay izy ka izahay ao amin'ny RNM sy TVM dia vonina ny hanao ny fandraisam-peo raha radio ary fandraisana ny feo sy ny sary raha televiziona ho any zay komity mpanoana maniry anao an'izany satria mety izy tsy manana na mety izy tsy te hisahirana. Nafana ny adihevitra teo amin'ny sampomba ny eny na avy ao amin'ny UDR izy ireo na avy ao amin'ny autre sensibilité na koa vondrona hafa. Ny marihina eto amin'ny mpamaranana dia ny tsy nanana ny pomba ny tsia solotena tamin'ity fivoriana fampahafantarana ny ezaky ny seny ity manoloana ny fifidianana roa avy dia ny fitsapaham-kevim-bahoaka sy ny fifidianana ho be ny tanàna. Vita zany ny ankitsapaka amin'izay fandraisam-pitenenana mikasika ny fampelezan-kevitra anomboka rahampitso amin'ny 9 maraina izay fa ho arahantsika ihany rehefa avy eo rehefa vonina ny fampahafantarana ny komity afakan-kevitra momba nalam-panorenana ny takariva teo ny volavolan-dalam-panorenana ho aroso amin'izay fitsapaham-kevim-bahoaka amin'ny 17 Novambra 2020 ho avy izao izay fa hivadika lafim-baovao hafa aloha isika mikasika indrindra ny fanambarana nataon'ny tompon'andraikitra
ao ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy fikaroana ara-tsiansa no tarihany sekretera jeneraly ny zava-misy momba ny fanomezana vola ny université no ny bantoerana tao anatin'izany fanambarana izany ofitiany Liliana Randriamalolona. Misy karazany roa izany raha latsaky ny 200 tapitrisa ariary araky ny fanazavana dia miainga avy ao amin'ny ministère ny fangatahana avy eo dia makany amin'ny contrôle des dépenses engagées mandalo any amin'ny trésor